Fa manoloana moa ny fametrahana ny cellule de crise ny fanesorana sy fanendrena CST vaovao dia manana ny ambarany Andriamatoa Guillaume Nguema filoha lefitry ny CST ny anjinjin'izay entiny vola ravoafy sy tsiry Chakotarson Atrany. Tsy fivoriana ofisialy tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny filakevitra ambony tetezamita ny fananganana cellule de crise hoe Andriamatoa Guillaume Nguema filoha lefitry ny CST nosiritan'ny fa asa ivelany ataon'ny mikambana ao anatin'ity rafitra ity ny fametrahana izany. Asa ivelany ataony zay mambrato zay mpikambanato fantasareo fa mpanao politika dolo ny parlementaire dia misy fivoriana fa tsy fivoriana officiel atao anatin'ny voalazany ordre du jour amin'ny herinandro zay eritreritra andimika zavatra maro manomboka talata angaban'izay ny fionana dia miafarana amin'ny zoma efa mikasika indray ny fanesorana sy fanendrena mpikambana vaovao anivon'ny CST dia laza Andriamatoa Guillaume Nguema fa fanesorana mpikambana amin'ny rafitra rehetra amin'ny tetezamita dia miankina amin'ny soro-dalana. Fa manaraka ny sakany sy andavana ny voalazan'ny tondrozotra izay fanendrena na fanesorana ny mpikambana dia tsy hitako zay sy mampety azy fa io miankina amin'izay mpanao sonia ny tondrozotra anjaran'le partie prenante izy ny fitenenana anjaran'ny partie prenante no manindry sy manala an'izay olona na any amin'ny gouvernement na ty amin'ny parlement izay ny voalazan'ny tondrozotra. Raha ny zava-misy eo anivon'ny CST dia hifanjevo mpikambana mandritra ny fivoriana. Efa nilaza ny cellule de crise fa tsy miala mikambana nesorina ary tsy manan-kery ny didim-panjakana izay mivoaka momba ny fanesorana sy fanendrena parlementaire. Andaniny anefa ireo parlementaire voatendry dia mandray ny asany avy hatrany. Voatendry aloha dia mandray ndraiky izy ny mety ho disadisa ao anatin'izay nesorina ino a affaire-interne partie prenante le signataire ny federaux anjarany no mandamina n'izay mety tsy fifanarana tao anatiny. Andrasana arak'izany ny tohin'ny raharaha eo anivon'ny CST.